Raha ny tontolo ny fahasalamana izay ihany dia natokany banky BFV Société Générale ho andro hitiliana ny sida sy ny diabeta ho an'ireo mpiasa ao aminy ny androany. Ho an'ity banky ity tokoa izay orinasa mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina dia napetraka laharam-pahamehana ny fahasalaman'ny mpiasa. Nisy ary ny hetsika lehibe mifandraika amin'izany izay notontosaina tetsy amin'ny BFVSG etsy Antaninarenina. Manazava ny tiasika an'izay moa Matora Zermera Vololona tompony andraikitry ny serasera ny BFVSG ambony micro an'Lovana Manantsoa. Mivondrona miaraka amin'ny fianakaviana atao amin'ny BFV Société Générale moa zany ny orinasa BFV Société Générale anio 17 Décembre 2024 ny mpiara-mombona antokanay amin'izany dia ny fisa fianakaviana sambatra sy ny amadia izay miady amin'ny diabeta eto Madagasikara. Anisan'ny asa sosialy ao anatin'ny fandraisanay anjara atao BFV Société Générale ny fandraharana maharitra moa zany nanaovanay izao hetsika ara-pahasalamana izao. Nanomboka tamin'ny 2009 zay efa tsy nitsahatra nanentana ny mpiara-miasa atao amin'ny BFV Société Générale amin'izany fiadivana amin'ny VIH sida zany satria fantatray tokoa fa manana andraikitra lehibe izay atao amin'ny BFV Société Générale amin'ny fiadivana an'izany aretin'izany atao Madagasikara. Marihana fa anisan'ny tena mahabetsaka ny tany voan'ny VIH sida moa zany ao anatin'ny firenena anankiray tsy fahafantarana ny séropositif na tsy ny olona anankiray dia anisan'izay zany no karakaranay androany hetsika fitiliana faobe ho an'ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny BFV Société Générale amin'ny VIH sida izay iarahanay miasa hatrany amin'ny fisa eto Madagasikara. Tsy izay ihany fa anisan'ny fanentanana ataonay koa moa zany amin'ny mpiara-miasa androany ny fiadivana amin'ny diabeta izay toe-batana moa dia mandritra n'ity andro ity koa zany dia nanaraha izay anao fitiliana mamaimpoana ho an'ny mpiara-miasa aminay atao amin'ny BFV ny diabeta miaraka miombona antokanay amin'izany ny amadia.